Alatsinainy fatelopolo Janoary 2024 magnano mbalatsara toboko lahy mbalatsara toboko vavy. Ampagnajagna no agnasagnanao agnaraka ny tsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsoiny filazantsara amin'ny ity anio ity. Misetry ny fampianarana ambony eo agnivo ny fiangonana Adventiste amin'ny tarany andro fafito no anomboantsika ny fampiralam-baovao na ny PCM amin'ny ity hariva ity. Voatendry ny alady fa 7 Janoary 2024 lasa igny ny mpitantagna eo agnivo ny réseau FMN na ny regroupement de soutien des étudiants adventistes universitaires taoriny février voamera-panindry izay natrehiny tonia-panatanteraka ny fédérationa pasteur Kesingera Manantsoa sy pasteur Mbolatina Tsilavina Davida taliny département misana ny PCM ato agnatin'ny fédérationa. Arak'izany dia voatendry ho filoha mpitantagna ity réseau ity Andriamatoa Bruno Jozar ary ny filoha livriny kosa Razini Moril. Ny mpitahiry vola kosa dia Alson Franco Mamniaina. Ireo no hitantagna ny réseau na ny regroupement de soutien des étudiants adventistes universitaires ato agnatin'ny telotongo ato amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra. Iahy sy ikolokolo ireo mpianatra manomboka amin'ny classe de terminale hatrany amin'ny université no agnisan'ny antonasa izay andrasana amin'ny reto bureau vaovao izay hitantagna ny réseau fédéral ato agnatin'ny fédération ny Madagasikara avaratra ity. Izy ireo ihany koa no agnaramaso sy ampianatra ireo mpianatra ireo ho amin'ny fahatokisana amin'ny lafiny rehetra. Izany ho eo amin'ny setry ny finoana izay hatranantsika ho fanohizana ny fampiralam-baovao amin'ity anio ity. Tontosa ny faha-20 Janoary 2024 lasa igny ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ampiasan'ny tanora adventiste ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra. Teto ambony vohitry Antsiranana no ivo ny fanokafana tamin'ny taongo 2024 ity. Agnisan'ny nasongadiny départemental ministère medidiny tanora adventiste ny PCM ary ny ACM FMN ny fanifandraisana anjara ataony rehetra, fanifandraisana anjara ataony mpitarika rehetra magnerigna ny FMN no alavorary sy atontosa ireo etsika rehetra izay okasegna tonisaigna eo agnivo ny fédérationa misy atsika. Fagnazavagna entiny taliny départementany tanora ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra. Pasteur Davida Mbolatina Tsilavina. Ny zavatra iandrasana moa zany dia ny fandehanandreo activité maro isan-karazany. Zay moa ny antony anokafantsika ny fomba ofisialy mihetsika ny tanora ahafahana mampandehandreo activité isaky ny karazany amin'ny resaka club isaky ny fiangonana tsirairay avy. Ny loha hevitra amin'ny ankapobeny moa zany dia tanora mahery miray foa mamita iraka. Manana iraka lehibe moa tsika dia ny fitorinan'ny filazantsara. Nandritra ity fanokafana ny taom-piasan'ny tanora ity ihany koa no nagnatanterana ny famindram-pahefagna teo amin'ireo CD na ny coordinateur de district teo aloha sy ireo vaovao izay asa mandritra ny telotongo. Ity fanokafana taom-piasan'ny tanora ity dia teo ambany fitarian'ny départementany ministère miadidiny tanora adventiste ny PCM ary ny ACM ato amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra izay natrehiny ireo mpitantagnasa eo agnivon'ny fédérationa. Eo amin'izay setry ny tanora adventiste izay hatrany agnisan'ny fanampy napetraky ny taliny département misagna ny ministère ny tanora ato agnatin'ny fédérationa ny amerigny ireo tanora izay efa niala amin'ny fikambana zany hoe efa tsy magnano fanamiagna amin'ny alalan'ny etsika lehibe antsoina hoe polipitra ny fanantenana. Fagnazavagna entiny pasteur Davida Mbolatina Tsilavina hatrany. Ny volana marsa manomboka amin'ilay 6 ka hatramin'ny 26 marsa ho avy zao amin'ny fotoana ity misy an'ilay projet pilipitra ny fanantenana sy karakarain'ny ministère tanora aty amin'ny FMN. Ny tanjona dia amiarerina indray ireo tanora izay nangatsika mety sy nanao fanamiana mety efa nisy sanatria mety efa niala tamin'ny fiangonana dia mandritra ny volana io zany dia manana tanjona izay mba amiarerina azy io indray abala amin'ny fotoana io. Isetry sampagna miadidiny ankizy no andeha antsika ny fampiralam-baovao amin'izao fotoana izao. Rano sy vary tsy hafa misaraka fa mifameno amin'ny départementany tanora sy ny départementany sekoly sabata ny sampagna miadidiny Minafy. Rano nambara ny taliny départementany Minafy ato amin'ny FMN Ramatoa Razafindravao Manantsoa Emmanuela Peniel. Nandritra ny anjara fitenenana izay nataony nandritra ny fotoana nanokafana ny taom-piasan'ny tanora tato amin'ny fédérationa ny sabata
ny sabaty fa 7 janoary lasa igny ka ireo CD misagna ny explorateur sy ny aventuré ireo mpampianatra lesona ao amin'ny klasin'ny sekoly sabaty amin'ny zaza minono hatramin'ny tanora mantoanto no agnisan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny département Medidi ny Minaf raha nambarany tompona andraikitra hatrany. Miasa sy ny fandraisana andraikitra tandrefy azy no antony ny fanosoan'ny fikambanany Minaf ato anatin'ny fédération misy atsika ho iatrany nambarany Ramatoa Razafindravao Manantsoa Emmanuela Peniel. Kolas tomokavavy no namarina ny fampalambavao tamin'ity androany fa 30 volana janoary 2020 sy 2020 ity namanao Arlembe mitombo no nanotra ny vaovao anao teto ankasitranga ireo teknisianina izay nikirakira lafy teknika nampita ny feo tagny amin'ny tokantrano izay misy anao sy ny toerana rehetra ningesanao ny radio antso ny filazantsara magnano veloma ho amin'ny rapitso indray.